antsika indray ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ity dia zoma fotoana ny fiarahamandinika soratra masina ho eo amin'ny Salamo 8:20 andininy 8:20 hatramin'ny 9:30 isika. Dia ary hitsangantsika iantso ny anaran'ny Tompo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesosy: mahagaga ny teny vavolombelonao ka dia mitandrina azy ny fanahiko. Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina. Mitanatana vava aho ka mianahana fa ny didinao no iriko. Todio aho ka amin'irao araka ny tokony ho anjaran'izay tia ny anaranao. Ampitoery eo amin'ny teninao ny diako ary aza vela hanapaka izay mety ho faharatsiana. Vonjeo amin'ny fampahorian'ny olona aho dia hitandrina ny didinao. Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny didinao. Rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko no tsy fitandreman'ny olona ny lalanao. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra fa notsarovanao tamin'ny fitiavanao izahay ka notantaninao nandritry ny alina no fo azonao maraina dia nentinao eto amin'ity fiaraha-mivavaka ity indray. Tompo, mideranao izahay no ny fahatsaram-ponao ary no izay mbola herinao miazona n'izao tontolo izao. Misaotra anao koa mamelanay anana anjara fotoana andiniatena ary androsoana amin'ny fivebahana eo am-potry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao. Koa ny rany efa nanan-kery tamin'ny mpanota rehetra ny bebaka no ataovy miasa aminay indray, anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary ny fanahy masina izay efa ampy-mizara tamin'ny fiangonana mbola hidino aminay tsiraray avy. Hombanay, homba izao fotoana izao, ahatakaranay ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina, andiananay araka izany mba tsy hanotanay aminao. Mianoa ny fivavakay Tompo ary ho voninahitra ao izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mpanjaka 2:17 andininy 9 hatramin'ny 10:10. Mpanjaka 2:17 andininy 9 hatramin'ny 10:10. Isika rehetra hiaraka amin'ny famakiana ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny taona 7 nanjakany Hosea no nahafahan'ny mpanjaka ny Asiria any Samaria, dia nentiny ho babo tany Asiria ny Israely ka namponeny ny tao Ala sy tao amoron'ny Abora, dia nihon'ny Gozana izany ary teny amin'ny tanàna ny Mediana. Ary nahatongavan'izany dia nohony nanontany zanak'Israely tamin'i Jehovah Andriamanina izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'i Egipta, ka natahotra izay andriamanin-kiafy izy. Ka nandeha araka ny fanaon'ny jentilisa izay norohan'i Jehovah tsy ho alohan'ny zanak'Israely ary araka ny didy izay nataon'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoento manakona ny Jehovah Andriamanina ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra, dia hatramin'ny tilikambon'ny mpiambina ka hatramin'ny tanàna manda. Ary nanangana tsangambato sampy sy asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy. Ary nandory didika hazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy, tahaka nataon'ny jentilisa izay norohan'i Jehovah tsy eo anoloany, sady nanao zavatra ratsy ka nampahatezitra ny Jehovah. Fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy izy hoe: aza manao izany zavatra izany ianareo. Nefa mpaminana rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe: miala amin'ny lalanareo ratsy ary tandremo ny lalako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nandidiko ny razanareo
sy izay nanirahako ny mpaminany mpanompoko ho aminareo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika dia misaotra anao ry Tompo, mbola manavao ny fiantsonao ny fiangonana sy izao tontolo izao mba hibebaka. Manandrify anay izao soratra masina izao dia miasa mampianaranay mba ho takatray ny hevitrao ilay tompony teny, ary tompo sy orina tsara ao aminao amin'ny alalan'izany teny izany ny fiangonanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha hipetraka isika ry havana. Mahalana ihany no hitondrana antsika ao amin'ny mpanjaka faharoa araka ny karatra mofinaina. Efa niomana nareo na hoe efa natadidy ianareo. Inona ny zavatra azo lazaina momba ny mpanjaka faharoa? Toko 5:20. Toy ny tantaran'ny zanak'Israely amin'ny fisian'ny fanjakana, ny saraka dia ny avaratra sy ny atsimo. Elisa mpaminany. Ao mpanjaka voalohany toko 7:20 no nandray ny raharahany nandimby any Eli mpaminany Elisa mpaminany. Miopampana ny fanompontsampiny zanak'Israely. Mpanjaka rehetra ny fandimbya dia nitondra ny zanak'Israely hanompo ny sampin'ireo firenena. Le lazainy teo efa androahana teo anatrehanareo nefa dia miara-miosina aminareo. Tapina ny domy. Mbola mbola misy dobla enina any. Samaria izay renivohitry ny firenena 10. Ato amin'ity toko 7:20 ity ny fanombohan'ny fahalasana kobabo ny firenena avaratra. Dao ary tsika efa tonga eo ihany. Eny ambany masika ny taratasy na izany ary miezaka isika hoe manaraka. Ny taona nanoratana ny boky ny mpanjaka faharoa dia manodidina ny 250 talohan'ny Kristy hatramin'ny 730 talohan'ny Kristy. Izany hoe tokotoko ny tao anatin'ny fahababon'ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Babiloniana. Ny trangan-javatra izay niseho voatantara tao mpanjaka faharoa dia tranga manodidina kosa ny 500 hatramin'ny 420 talohan'ny Kristy. Izany hoe talohan'ny fahababonina nataon'ny Asiriana ho an'ny faritra avaratra ary fanompohan'ny fahababon'ny zanak'Israely manontolo na avaratra na atsimo tamin'ny Babiloniana. Izay izany ny trangan-javatra ao. Rehefa eny manoheny moa isika dia azavaintsika misimisy kokoa izany. Raha manao kady izany tsika dia tokony teo amin'ny 300 taona no taorian'ny 300 taona na 50 sy 400 taona teo eo ny trangan'ny tantara voalohany amin'ny mpanjaka faharoa vao nosoratana ity boky ity. Izy ary no mpanoratra. Tena tsy voalaza ny mpanoratra. Ankavitsiana no manambara hoe mpaminany no nanoratra azy io ary dia tena hoe
iadikevitra ny hoe Jeremia ary no nanoratra. Jeremia izay isan'ny babo tamin'ny fotoanan'ny Babiloniana. Mpaminany Jeremia babo tamin'ny fotoanan'ny Babiloniana. Dia tsy azontsika etompona teny fantatra zany Jeremia nanoratra. Sao dia hoe avy nanao étude biblique Jeremia. Fa matoa izy misy teboka manontany anankitelo be zao dia mampisalasala zany ka tsy tokony etompona teny fantatra. Sainga mipoitra fotsiny amin'ireo mpandinika samihafa dia mba niraisiny. Ny votoatin'ny boky araka ny voalazana amintsika teo dia manohy ny tantaran'ny fanjakan'ny Israely sy Joda. Israely ny tapany avaratra, Joda ny tapany atsimo. Ity boky ny mpanjaka ity. Efa resantsika ihany tamin'ny andron'iza moa nanomboka ny saraka ny firenen'i Israely. Rehefa nandimbya ny Solomona ny mpanjaka Jeroboama, dia koa Rehoboama dia nisy fifanjevona tao ambaran'ny soratra masina hoe tsy niaino ny tolotsain'ny olona ny mpanjaka Rehoboama fa niaino ny tanora dia vaky roa ny firenen'i Israely, ny 10 avaratra, ny 2 atsimo izay misy an'i Joda sy Benjamina. Ireo mora tanjaina dia ny sisan'ireo zany firenena avaratra, renivohitra Samaria, ary ho an'ny firenena tatsimo izy firenena anankiroa izany renivohitra Jerosalema. Izay ilay tantarany zanak'Israely. Dia manohy izany tantara izany hoe ny tantaran'ny fivakisana mitohy eo amin'ny mpanjaka faharoa. Avaratra misy renivohitra Samaria ny firenena 10, atsimo renivohitra Jerosalema, antsoina hoe firenen'i Joda izy fa firenen'i Joda sy Benjamina no niaraka tao amin'ny tapany atsimo. Fizarana anankiray tapany atsimo. Araka ny voalazana amintsika tao ihany dia miariary atao anatin'ny boky ny mpanjaka faharoa ny fahotan'ny zanak'Israely amin'ny nironany tamin'ny fanompo-tsampy, ny viliany lalana ka nandavany ny lalan'Andriamanitra, nanaovany ny fanompo-tsampy niaraka tamin'ireo firenekafa. Dia hitantsika indrindra moa mbola jerentsika eo ny andininy 7 hatramin'ny 12 misy ny atsipirian'ny adalan'ny mpanjaka Hosea nitondra ny vahoaka ny Israely tapany avaratra tamin'izany fanompo-tsampy izany. Ny fahefatra dia ampisehoana fa raha toka manaraka ny fanompo-tsampy ny mpanjaka dia ny antso fitodiana na ny antso fibebahana kosa ny mpaminany. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra isaky ny boky ao amin'ny soratra masina, misy boky 990 dia milaza ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva. Manota ny zanak'Israely nefa Andriamanitra dia mbola maniraka mpaminany hiantso azy hiverina amin'Andriamanitra. Io ilay faminaniana Hosea. Faminaniana Hosea natao tantara ohatra ny fanambadiana Hosea mpaminany, na dia efa nandeha taiza sy taiza aza ny vadiny dia mbola ampodiana ihany. Sary ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Marihana fa Hosea mpaminany no naminany tao anatin'ny vanim-potoana nyity fahababony Asiriana ity. Hafa Hosea mpanjaka eto fa Hosea mpaminany koa no naminany tamin'ny andron'ny nahababo ny zanak'Israely tapany avaratra. Dia hiteny izay mihitsy tao anatin'ny voambola nampiasainy namantsika moa dia hoe fanompo-tsampy ny eopapana. Tao anatin'ny fiakarany zanak'Israely tamin'ny fanompo-tsampy mahery vaika no ny sin'ny tantarany Hosea mpaminany natao fanoharana amin'ny fampidin'Andriamanitra ampitiavana ireo zanak'Israely nijangajanga tamin'Andriamanitra, niala tamin'Andriamanitra. Ny
mpanjaka faharoa dia ahitana ny tantaran'ny fahababony zanak'Israely tapany avaratra tamin'ny mpanjaka Asiriana, fanjakana Asiriana, ary ahitana koa ny fahababony firenen'i Joda tapany atsimo tamin'ny fanjakana Babiloniana. Hitantsika eto fa mielanelana eo amin'ny taonjato anankiray mahery, eo amin'ny 80 taona eo, nielanelan'ny fahababon'ny Israely tapany avaratra sy ny fahababon'ny Israely tapany atsimo. 270 talohan'ny Kristy sy ny 270 talohan'ny Kristy. BC sy ny TK ray ihany talohan'ny Kristy. Dia mandroso isika, misy fizarana telo atolotra antsika ato amin'ny boky ny mpanjaka faharoa. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 10 dia ny asan'ny Elisa mpaminany, ny fahagagana rehetra nataony. Ny toko 11 hatramin'ny toko 17 fifandimbiasan'ny mpanjakany Joda sy Israely mandra-pahapotika ny fanjakan'i Israely tamin'ny 721 TK talohan'ny Kristy. Ny 12 hatramin'ny 520 kosa dia ny fanjakan'i Joda mandra-pahatonga ny fanjanahantany Babiloniana 586 TK. Fanjakan'ny Israely zany mialohan'ny idirany tamin'ny fanandevozan'ny Asiriana, ny 11 hatramin'ny 17 eto ambany masika eto. Ny fanjakan'ny Joda mialohan'ny fahababon'ny Babiloniana ato amin'ny toko 7 farany 12 hatramin'ny 520. Inona no mampiavaka ny boky ny mpanjaka faharoa? Batanisa hoe ny fahagagana nataon'i Elisa. Dia lasa nanina le izy? Nanina? Le? Dia inona koa? Diloilo ny manano tena izay tsy nalotrosy. Misy fampitombona anankiray hafa nataon'i Elisa. Fampitombona mofo 20 ampy olona 100. Misy resaka fanasitranana. Namana boka tamin'ny andron'i Elisa zany. Izay mampiavaka ny mpanjaka faharoa, ilay asa faminaniana nataon'i Elisa nitondrany famonjena ho an'ireo karazan'olona samihafa. Ny fianjairan'ny fanjakan'ny Israely sy Joda izay efa nilazaina tamintsika teo ao amin'ny toko 11 hatramin'ny 17 ho an'ny Israely tapany avaratra renivohitra Samaria, ho an'ny Joda tapany atsimo renivohitra Jerosalema. Ny fahatanterahany tenin'ny mpaminany ao mpanjaka faharoa dia mazava koa fa tsy miova amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Izay nolazainy dia tanterahany. Rehefa tsy mibebaka ny olona dia tanterahany. Faminaniana faharavana. Raha nibebaka ny olona dia maninona? Tsy hoany ny faminaniana faharavana. Ohatra amin'izany Jona tany Ninive. Mahatoky amin'ny tenin'ny Tompo eo amin'ny mampiavaka moa dia izay ihany. Marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Teksta manoloana antsika ary 17 andininy 9 hatramin'ny 10.
ny fanjakany Israely vokatry ny fanompo-tsampy ny fanjakany Israely no tarihany Hosea mpanjaka dia tonga tamin'ny fahababon'ny Asiriana ny fanjakany Israely. Raha vakitsika dia vakitsika kely ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Dia hoe vakio azafady fa ohatrany lasa teto anaty baiboly ny anahy. Da hoe ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy vakio. Misaotra naninona hoe tsy nandoetra tsony ny dinin'ny mpanjakan'ny Asiria. Maninona moa voalaza foana Egypta rehefa misy problema olana ny zanak'Israely. Zay ny zavatra mario rehefa misy olana ny zanak'Israely dia voatonina ao foana Egypta. Eto izy zao voatoniny hitantsika eto. Fa rehefa mamoaka ny hevitra izany ny mpandinika dia hoy izy hoe ohatra tsika mpino manana olana ihany miverina any amin'ny fanandevozana sika. Misalasala ny amin'Andriamanitra. Sary zany le Egypta hoe miverina indray manimanina ny tongolon'ny Egypta rehefa tody sy fahasahiranana. Dia izay moa zany no fanazavana anankiray. Ao sika manohy. Ato amin'ity soratra masin'ity dia mazava ny fanambarana ny fizotra n'ilay fanandevozan'ny taolomba tononony Salmaneser. Zay ilay izy Salmaneser mpanjakan'ny Asiria. Eo amin'ny andininy fahaenina dia manomboka ilay fanandevozana. Ny andininy fahafito sy fahavalo dia ny ankapoben'ny filazana ny antony hoe nanota ny zanak'Israely. Ny andininy fahasivy hatramin'ny faharoambin'ny folo dia ny antsipiriany. Izay tokony ho vakitsika kely hoe ahoana zany antsipiriany zany. Zao ilay antsipiriany ota nataon'ny zanak'Israely. Ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoenti manakona an Jehovah Andriamaniny ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra dia hatramin'ny tilikambon'ny mpiambina ka hatramin'ny tanàna mimanda. Ary nanangana tsangam-bato sampy sy Asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy. Ary nandoro didika hazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy tahaka ny nataon'ny jentilisa izay norohan'i Jehovah tsy eo anoloany sady nanao zavatra ratsy ka nampahatezitra an'i Jehovah. Fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe aza manao zany zavatra izany ianareo. Jereo tsara fa hatrany amin'ny faritry ny tanànany ka hatrany amin'ny faritry ny tokotanin'ny tanànany dia naninona rakotra sampy. Tena hoe rakotra sampy ny fireneny Israely. Ary zany nampahatezitra ny tompo nahatonga azy hoe satria tsy miaino ianareo. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo kosa dia fanirahana ny mpaminany. Satria tsy miaino ianareo dia atolotro eo am-pelatanan'ny Asiriana. Zay zany ty texte manoloana antsika ity.
toko fahafito amby folo manontolo dia ny antony ara-panahy na tonga n'izany toe-javatra izany araka ny fampitiana azy eto amin'ny anjara mofo nainantsika. Voambolana anankiroa no nalaina ato ny teny hoe nanota izay ahitantsika taratra ny hoe fahotana. Hataty midika hoe diso lalana na nivily na nanota. Eo amin'ny andininy fahafito. Ary ny nahatongavana izany dia noho ny nanotany zanak'Israely. Zanak'Israely diso lalana na nivily lalana. Nanota. Io mantsy le teny tompo ery amin'ny andininy faha-efatra amby folo. Kanefa tsy niaino izy fa nanamafy ny atony tahaka ny razany izay tsy nino any Jehovah Andriamanitra. Ary nolavy ny didiny sy ny fanekeny izay nataony tamin'ny razany mba miteny vavolombelony izay nananarany azy. Ary nandeha nanaraka zavapoana izy ka dia tonga zavapoana. Nandeha nanaraka zavapoana izy zany hoe nivily lalana izy. Nanota na nandika ny lalana, diso lalana na nivily lalana. Ny hoe nabi mpaminany. Hoe mpaminany dia efa mbara amintsika tsy hoe mpilaza zavatra ho avy fa solovava-n'Andriamanitra. Mpilaza ny afatr'Andriamanitra. Manandrify an'ity fivilian-dalana ity dia ny ran'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo amby folo ny mpaminany. Mpaminany sy ny mpahita moa izy eto. Ny mpaminany mba hilaza ny afatr'Andriamanitra miantso ny olona hibebaka. Ireo ilay voambolana. Inona ary ny fodi-kevitra sy ny fampiarana. Dia aloha verenantsika hazavaina kely ilay tantaran'ny fahababoana atao anatin'ity mpanjaka faharoa ity. Voalaza teo ny hoe 227 ny Asiriana no niakatra teo amin'ny heriny ka nambabo ny tapany avaratra amin'ny zanak'Israely ireo firenena 10 renivohitra Samaria. Mbola nanohy ny aina tsy nisy fahababoana ny firenen'i Joda. Fa rehefa niena ny herin'ny Asiriana, niakatra kosa ny Babiloniana tao amin'ny atao hoe 100 taona taty aoriana, dia tonga zanatany Babiloniana na ny avaratra na ny atsimo. Rehefa mamaky ny bokin'ny mpanjaka faharoa isika dia ao nahitantsika an'izany. Niena ny herin'ny Asiriana, niakatra kosa ny Babiloniana, dia tonga zanatany Babiloniana, ireo firenena manodidina anisan'izany ny zanak'Israely na ny avaratra na ny atsimo. Any amin'ny fanjakana Babiloniana zany vao lasa kobabo ny firenen'i Joda. Zay ty mpanjaka faharoa ity. Zay ilay hoe tantaran'ny zanak'Israely. Inona ary ny zavatra azontsika tsoahana? Andriamanitra rehefa azafady rehefa mitory-teny ny mpitori-teny dia indraindray ao amin'ny vanim-potoana ny fanjanahany Babiloniana no voalaza fa tsy voalaza ilay hoe Asiriana 100 taona talohan'ny Babiloniana. Dia anao tadidin'ny mpanaraka fotsiny izay indraindray baby tany Babilôna efa marina izany. Izay koa ny contexte indraindray rehefa tonga ny amin'ny 425 ilay tantaran'ny zanak'Israely. Fa raha mbola talohan'izay dia mbola ny Asiriana aloha no tompon'ny laka sy ny fahefana tamin'ny firenena manodidina. Dao ary sika indray lesona amin'ity anjara mofinainantsika ity. Ireo ny lesona 5. Ny fahotana raha ifikirana dia miteraka faharavana. Zany amin'ny tantarako sy ny tantaranao dia mazava be. Raha misy olona anankiray izay nifikitra tamin'ny fahotana, inona ny hafarany? Faharavana. Efa tenenina foana mba hajanonitra io Isikiary io, mba hajanonitra io rongony io, mba hajanona io toka io, mba hajanona io fitondrana tsy mety io, inona ny hafarany?
marary. Dia ny afatra dia hoe aza mangatakandro rehefa mba antsoina hibebaka verena avy hatrany, mba aza miandro hoe rava ny nofinao na rava ny arenanao na misy faharabana miatra aminao vao hiverina ianao. Mbola miantso hibebaka izao ny tompo, aza miandry faharavana. Izay ilay hoe aza azo ny tanan'Andriamanitra velona. Ny zavatra faharoa, Andriamanitra dia mananatra sy manome fahafahana hibebaka. Tena efa mafy ireo olona izany hoe rakitry ny sampy ny tanàna ary ny mpanjaka mihitsy no mitarika ny fanompoan-tsampy. Fa mbola manome fahafahana hibebaka Andriamanitra. Izay no ilazana antsika hatrany am-piandohany izao volana martsa izao hoe aleo sara an-tsaina raha tsy niantso anao hibebaka ny tompo. Inona ny aminao? Tavela tao amin'ny fahazaran-dratsy ianao izay tsy misy olona mihitsy hoe faly fa manota. Mety faly izy mitsinjatsinjaka eo 2 minitra 3 minitra adiny iray, mety hoe iray volana. Fa tsy misy fifaliana mahatry izany ao anatin'ny fahotana. Ahoana hoy ny soratra masina? Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Misaoran'Andriamanitra fa mbola miantso antsika hibebaka izy. Ary fanararoatra izao vanim-potoana ny karemy, indrindra ny volana martsa izao no hoe ireo olona hibebaka. Fa fahasoavana ny hahafahantsika mibebaka amin'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra. Zavatra fahatelo, ny fampifangaroana fivavahana amin'ny fomba hafa dia mitarika amin'ny fialana amin'Andriamanitra. Tsofoka tsy kelikely izy io raha mamaky ny tantara ny zanak'Israely isika. Tsy avy hatrany dia hoe miopampana be ny fanompoan-tsampy, fa niditra tsy kelikely teo amin'ny fireneny Israely. Naka toerana ka nanjary ny bahana manontolo ny fanjakana ny fanompoan-tsampy. Ka tsy sangisangy sika hoe izay io koa ve? Izay tsy mivavaka kely indray alahady ve fa mba makary fotsiny? Fa miditra tsy kelikely ny fanompoan-tsampy. Dia izay ny hoe mila mitandrina sika tadidio fa ny fampifangaroana kely dia manimba ny tsiron'ny zavatra. Siramamy iray sotro kely no arotsaka ao anatin'ny rano dia efa maninona? Manova ny tsiron'ny rano. Iaza manao hoe fanompoan-tsampy kely izay mba nandeha kely tatsy fotsiny ve? Mandeha kely eo amin'ny dadarabe dia maninona? Dia ataovy ao ariko. Iny ohatra ny lavaka kely dia hidira amin'ny voalavo dia voalavo. Farany zava-doza no efarany. Tafahala amin'Andriamanitra isika. Ny fahaefatra, ny vahoakan'Andriamanitra dia nantsoina ho hafa amin'ny firenena manodidina. Efa notenenin'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe efa navoakany aloha avy any Egipta dia niteneniny hoe aza manompo ny sampin'ireo, aza manaja ny andriamanin-kafa nefa mbola natahotra ny andriamanin-kafa ihany. Navahan'Andriamanitra izay moa ny atao hoe fiangonana, olona nantsoina avy amin'ny izao tontolo izao. Navahan'Andriamanitra. Ianareo kosa dia firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Tena firenena noforonon'Andriamanitra na ny zanak'Israely na isika fiangonana. Fanjakana maneran-tany ao anatin'ny izao tontolo izao isika. Fanjakan'Andriamanitra efa miorina, aka toerana mandra-pahatonga ny fametrahana ny fahavalo eo ambany tongotry ny tompo ny fanjakana, hoy ny soratra masina. Dia tsy ampifangaro mihitsy sika ny fomba ny jentilisa sy ny fomba ny zanak'Andriamanitra fa ho tsaroana hoe olona miavaka isika. Misy iry izay tatoato manao hoe olona miavaka ianao satria efa
nandray an'i Jesosy Kristy. Tokony ho taratra mihitsy zany amin'izay ijoroantsika fa miavaka isika. Tsy ny fitafitsika mety hoe lava noho ny an'ny sasany, fa tena ny toetra anaty mihitsy. Tsy hoe ny fihetsika tsy haintsika mifamindra, tsy zany hoe amboamboarina daholo ity rehetrarehetra ity, fa tena ny fiainantsika mihitsy no miavaka amin'ny fiainan'ny hafa. Ry zany ivelambela ny fitafiana, ny taovolo sy ny sisa, fa avy any anaty mihitsy. Izay mibaiko ny asanao, baiko ny fiteninao no miavaka. Ary tsapany manodidina anao hoe ity olona ity dia olona hafa mihitsy, tsy mitovy amin'ny rehetra, masina. Izay moa ndikana hoe masina, miavaka, voatokana, hafa indrindra. Dia mba mijoroa amin'izany hoe fanavahan'Andriamanitra isika, tsy manavan-tena, fanavahan'Andriamanitra tsy hitovy amin'ny hafa ny fomba fiainantsika. Dia aza manao hoe fanao ny rehetra dia mba hatao koa. Efa zany daholo izao, manao pataloha rovitra dia manao pataloha rovitra koa. Mba jereo ihany. Jereo ny lioka toko 7:10. Toko 5:10. Zanak'adala nge zany tenenin'ny soratra masina. Rovitra ny akanjo dia ianao ve olona tokony hiverina amin'Andriamanitra daholo zany re mampijaly djinina moa filazanareo. Jereo ny soratra masina, fa tsy hoe ity lamaody dia ndeha koa mba ho amin'io. Fa ny tsy manara-damaody indrindra ny tena miavaka. Ary izy dia tsy mba manao an'ilay fanaon'ny olona. Ate hiavaka isika dia aza manara-damaody. Dia ahoana kosa izany pastera. Tiana ho lazaina dia hoe tsy izay ataon'ny olona rehetra akory dia ho atao. Misy fefy izay mihazona antsika, tsy irona amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Izany fefy izany dia ny soratra masina. Ataovy mifanaraka, mifanitsy amin'ny soratra masina foana ny fiainantsika. Samy hafa ny kristianina sy ny zanak'izao tontolo izao. Ny farany firenena ny olona izay mandahan'Andriamanitra dia horingana, fa izay mitoetra ny fahatokiana azy dia ho voavonjy. Ity soratra masina ity dia mampieritreritra antsika ny amin'ny tantaran'izao tontolo izao, ny amin'ny tantaran'ny firenentsika. Raha efa nianarantsika moa tamin'ny fotoan'andro hoe firisan-jato eto amin'ny malagasy ny kristianina, raha lazaina fa firenena kristianina isika, tsy mbola ny 500 isan-jato ny akory. Ary ireo kristianina tonga mitonona ho kristianina, firy amin'ireo ny tena manaraka iny foana, iny koloary iny foana rehetra ny tsaroko rehefa hoe ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, tena miaina ny fiainana kristianina. Hoe tena kristianina, tsy tratra ny eto amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:10. Dia maninona isika mitahaka izao? Inona ny ataon'ny tompony andraikitra? Manomboka ao amin'ny ankohonana, filoham-pirenen'ny isam-pianakaviana, mitarika makaiza izy ireny. Aza maika ho any amin'ny faratampony ihany. Inona ny ataon'ny tompony andraikitra eo amin'ny fiarahamonina? Manomboka any amin'ny fokotany, mitarika makaiza izy ireny. Aza hitako ka misy omena vola kely dia hoe voayary ny bary etsy akaiketsy. Tarika makaiza izy ireny. Tompitsampy anie ireny fisotroana be dia be ireny, sao dia veritsika hoe dia fisotroana ireny. Lasany ny fahatokian'ny olona manam-pahoriana sy vesarany adi-tsaina. Any izy nitady fahamaivanana. Tompitsampy ireny. Lasandriamanina io. Raha tsisy an'io izy ohatran'ny tsy velona. Raha tsy misotro kely izy tsy velona. Tsy adino ny fahoriana. Dia ireny, makaiza ireny, manomboka any amin'ny fokotany fa aza manao tsika hoe ry zareo aria mazo arivona, ry zareo Tsimbazazana, zareo any Ambohitsiroatra. Tsia. Manomboka any amin'ny ankohonana, mpitondra ny ankohonana. Inona ny ataon'ny mpitondra ny ankohonana? Maninona ny tonga amin'ny faharavana? Ilay ankohonana. Manomboka any amin'ny tonga ao amin'ny
fiarahamonina akaiky dia mandeha hatrany hatrany. Mila vavaka ry havana ny firenentsika, vaovao ho an'ny firenena sy ny mpitondra mba tsy halany amin'ny lalan'Andriamanitra. Eny ary dia hatreo indray ny fotoanantsika androany mba hiveromantsika ry havana ny teny tahaka izao. Tadidio fa ny fialantsika amin'Andriamanitra dia miteraka faharavana tahaka izay ambarany soratra masina tamin'ity anio ity. Mbola afaka miarina isika raha vonona hibebaka marina, hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina. Dia tanterao amin'ny alalan'i Kristy vomy teo amin'ny hazo fijaliana ny fibebahantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao ry Tompo noho ny fotoana nahafahana hiombona teto dia miala nenina aminay ianao mba tsy horava ny fahotana ka maniraka mpanompo hiantso anay hibebaka. Mamaly izany amin'ny fanetreteny izay ankehitriny. Ataovy mandinika ny hoe inona amin'ny fiainanay tokoa moa no mbola tsy araka ny sitraponao ka tsy maintsy hibebahanay. Dia miasa amin'ny fanahy masina mba hanolo-kevitra anay amin'izany, mba hampandresy anay ny fisalasalana ary ahatonga anay ho amin'ny fibebahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hiverina amin'ny famelan-keloka androso amin'ny fiainam-baovao. Dia mangataka aminao ry Tompo hitondra anay indray amin'ny tanam-pahasoavanao mandritra ity tontolo andro ity amin'ireo fandahara-potoananay rehetra. Maniry indrindra ny antranao izao firenena izao ka ataovy manan-kereto ny teny mitaona hibebaka, ny fanahinao masina mampahery hibebaka ary ny fanahinao masina mampahatoky, famelan-keloka, mampanantena fiainam-baovao ho an'ny firenenay. Zereo ny fiangonanao Tompo Andriamanitra dia ahery amin'ny tenene ny fiangonana amin'izay antso ka tsy antso any anefitra fa tena iantso misy miaino, misy manohina tahaka ny Jaona mpanao batisa izay nirohatra ny mponiny jody rehetra mba hanatona azy amin'ny fibebahana. Jesosy dia mananteny izay fa manana izay omena sahazy ianao amin'ity anio ity ho an'ny mpanompo izay miantoraka aminao. Fehezanay ny vavakay amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izaho maniry anaraka anao ry Tompo mpanafaka ota fa fantatro tsara hatramin'izao ny fitiavanao ahy mpanota mba hirio ny ananana any Jesosy. Raha izao ary nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.